dalam kepada kami manusia Indonesia di negara. Amin. Semuanya mendengarkan dan bimbingan. Hari dari terbit kami mau gitu. Pada tipe beda tanah saya. Kaitannya dengan pada maupun bukti. Hari terbit dan
pakai. Andamanta nina po, rai di Kristo punai, zekanangan mati China. Iswa biluman min na di matia, pajari berdiri na kami nuan, di cupat mana saya. Aku ini berapa tanah jam satu boleh berturun masna. Baca lagi dari perlu sebagai uang, kalau kesan semana mana kena. Bicara yang lalu saya ibu. Badakan lagi baca mufautan, bau bil apa maringan. Hari kami akan jokin azul saya. Orang baik baik saya lawan Kristi. Ziarah tenaga kiting baik baik nanti apa malam lagi. Kapan akan mati menyatu pada. Bahwa sebenarnya ni kita ingin untuk mengenal pengalaman awal. Biar tanah kita ini lagu, manfaat pada kalau kita buat lagu, atau saya nak melihat lagu untuk tulisau. Umur besar saya nak hidup, amni dalam Yesus Kristus pada dalam si pada masa lain. Amin. Wani Korintiana voalohany fahadia ambin'ny folo atao kamy ambin'ny fahadimapolo. Korintiana voalohany fahadimy ambin'ny folo atao kamy ambin'ny fahadimapolo. Fa izao no lazaiko ny rahalahy. Ny nofo aman-dratsy tsy mahazo mandova ny fanjakan'Andriamanitra, ary ny fahalovana tsy mandova ny tsy fahalovana. Ino zava-miafina no ambarako aminareo? Tsy odi-maty avokoa isika rehetra, fa vetivety toy ny indray ny maso. Rehefa maneno ny trompetra farany, dia hovana isika rehetra. Fa ho tsofina ny trompetra, ary ny maty atsangana tsy volo intsony, ary isika hovana. Fa ity mety ho ity tsy maintsy hitafy tsy fahalovana, ary ity mety maty ity tsy maintsy hitafy tsy fahafatesana. Fa rehefa mitafy tsy fahalovana ity mety ho ity, ary mitafy tsy fahafatesana ity mety maty ity, dia ho tanteraka ny teny voasoratra hoe: ny fahafatesana no resena ka levina. Ry fahafatesana, aiza ny fanesenao? Ry fahafatesana, aiza ny famonjonanao? Fa ny ota no famonjona ny fahafatesana, ary ny lalàna no hery ota. Fa isaorana ny Andriamanitra, izay manome antsika ny fanesena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tombontsika. Koa amin'izany ry lala malalaka, dia miorena tsara, aza-loha, ary mahafaham-pianaraka amin'ny asa-po. Satria fantatrareo fa tsy fantatra akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny Tompo. Izany no tenin'ny Tompo. Nilai sana untuk yang tikau, bit sami yang sika orang pasal. Di luarnya dari sekian jauh dari sini, tim pakai ini telah bertenda di mana sana untuk tim berapa? Yang kita bicarakan dan kira apa berlaku, kira apa berlaku.
Voalohany ny fotoana izao fa nay mampahery amin'ny alalan'ny teninao. Ny fampinoana feno tanteraky ireo anatin'ny fahoretan-ko dia tsy misy afa-tsy ny teninao. Dia mitenenana izy voatompo famianjeko rotinao, gatana izany amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Onao izay reha anaty ny fasara sy fiadana izay nandeha an-tsaray sy Jesosy tompontsika. Ny ten'Andriamanitra izay fidy fianakaviana moa fampiresana amin'izao dimandry ny ray aman-dreny izao dia araky ny teny izay voasoratra amin'ny filazantsara Saint Luc toko 2 ny andininy 7. Mivaky ny teny aminaran'ny tompo ampiasainy tomponao dia rehefanao amin'ny fiadanana araky ny teninao. Ny titetely miainaka minika moa dia milaza hoe tompo alefa soa ny fiadanana amin'izay ty mpanomponao araka ny teninao. Raha miresaka ny adventistika dia ny raha mahazatra ny kristiana anglikanina izany. Ity iritia dia tany amin'ny 2 sy 500 no nampirina tamin'ny fivavahana arivo. Isan'ireny salam-piderana malaza ireny izy. Izay nakana ny velité na ny jubilé eo zany. Ny tompo ampiasainy tomponao dia alefanao fiadanana araky ny teninao dia heriny Simeon zany. Izay isan'ny raha mahafinaritra indrindra fanaon'ny eklesia anglikanina maneran-tany ataony indrindra ho amin'ny fivavahana ariva itirity na ny takarivan'ny andro na ny takarivan'ny fiainantsika tahaka ny an'i Simeona izay efa antitra dia antitra tokoa izany. Efa fanao tamin'ny fivavahana ariva izy ity na ny vespers na ny complina moa zany hatramin'ny ela dia ela fa voalaza ho fanao tamin'izay ao amin'ny constitution apostolika dia talohan'ny 900 izany. Misy fitovitovina amin'ny gawiran'ny Simony tia izay tenin'ny Davida hoe andry amin'ny fiadanana ka dia atory miaraka amin'izay satria anao Jehovah Tompo no mampitoetra mitokany irery tsy manana ahany. Mampatsiatsika koa ny tenin'ny tompo farany raha namoineny teo amin'ny alidalina izy ny soloana heribatsika dia nambarany raha eo tananao no topotry ny fanahy. Rehefa nahita ny fisasaran'ny fanahy izy dia kahafa-po dia izany no teny nambarany. Izany finoana izany fiavana dia ny fialan-tsasatra amin'ny tratran'i Jesosy ankehitriny ary fiadanana miaraka amin'ny any paradisa. Ny foto-kevitry ny fivavahana sy ny hira amin'ny fivavahan-karima moa manaraka tsara amin'izany sy ny teny apôstôly dia ny voalazo amin'ny Hébreu toko 3:5 hoe mbola misy fitsarana ho an'ny olon'Andriamanitra. Simeona no nanao an'ity iran'ity aingam-panahy ity izay ambarany tenin'Andriamanitra fa sady olona marina no sady mpivavaka ary fatra-piandry ilay ho avy ampionina ny vahoakan'Israely. Ny teny faminaniana ambarana soratra masina dia izy tokoa ny fampiononana ny Israely. Ary ity zany ao amin'ny bokin'ny Isaia profeta manomboka eo amin'ny toko 7 ka hatrany amin'ny 5:12. Raha ilazitsika eo amin'ny Isaia toko 7 andinivolo ampionony ny olo, ampionony ny olo. Fantatr'Andriamanitra ny fahoriana sy ny fijaliana izay mahazo ny zanak'Israely rehefa nobaboiny Nebukadnezar tany Babilôna. Fa dia mifamiafy sady ny tompony ary maniraka ny mpanompony hitondrany fampinoana sy fampiarezana ahafahana manesaka ny finoana sy ny fatoriana an'Andriamanitra izany. Ambarany ten'Andriamanitra hoe mitoriaka ny somafany any Jerosalema ka lazao aminy fa vita ny adiny sady voapela ny hena. Amin'ny mampivavaka any Simeona dia nona fatao aminy faramasina. Ny olona mpivavaka ny olona izay mila Andriamanitra, mila Andriamanitra ilay zanaka fanahy masina dia manana fanahy masina ao anatiny izay mitarika azy sy mampianatra azy isan'andro izay tokony atao sy mendrika ny voninahits'Andriamanitra. Ary ny Simeona dia mahafantatra tsara ny tenin'Andriamanitra satria Andriamanitra dia efa nanambara ny amin'ny fampanantenana ny hanafana ny firenen'i Israely. Ary dia ahitana lalana tokoa
ny atateraka izany fampiononana ny firenena izany sy ny famonjena izay fahamariny ten'Andriamanitra. Ary dia voalaza eto amin'ity soratra masina ity fa ny fanahy masina mihitsy. Ny fanahy masina mihitsy no nanambara taminy fa tsy ahita fahafatesana izy raha tsy mahita ilay Mesia. Izany hoe ilay Mesia na Kristy dia ilay ositr'Andriamanitra izany mpanjaka ny mpanjaka tompony tompony. Ny teny rehetra izay ambaraka amin'ny tenin'Andriamanitra havana dia tsy maintsy tanteraka. Matoa voasoratra amin'ny Baiboly dia tsy maintsy tanteraka izany ary Jesosy Kristy mihitsy efa nanambara izany raha nilaza izy eo amin'ny livre toko fahaefatra amby roapolo andinin'ny fahaefatra amby efapolo fa tsy maintsy tanteraka izay rehetra nanoratanazy teo amin'ny lalàn'i Mosesy sy ny profeta ary ny salama. Tsy maintsy tanteraka. Ary hitantsika ny zavatra izay seho. Raha mijery ny teny famonaniana ny amin'ny natongavany mpamory ety amin'ny tontolo izao izay voanankalazantsika voatsela fotsiny eny boky Isaia profeta nilaza hoe nalanaka ny vilitiny ka hiteraka fahasalama. Ary ambara amin'ny Isaia toko fahasivy ny toko ny telo fito hoe ny mazara miteraka antsika fahasalama mihinantsika ary ny fanapahana dia mampisoa. Ary ianarana dia toy mahagaga Andriamanitra mahery ray mandrakizay handridy fiadanana. Tanteraka avokoa izany. Ary zany mahatonga ny kristianina hifikitra amin'io Andriamanitra io ary fantany fa Andriamanitra tsy mamitaka ny Andriamanitra izay vavahantsika fa marina mandrakariva amin'ny tenany. Maneho amintsika ry havana ity tenin'Andriamanitra ity mampisina ihany fa tsy mba misy fitaka ny tenin'Andriamanitra fa azo itikina zato isanjato. Azo itikina zato isanjato. Tokony tsisy salasalana zany ho amin'ny olona izay efa nandray a Kristy dia atoky zato isanjato ny tenin'Andriamanitra. Raha mijeritsika an'ity teny ity rehefa nandray ny Jesosy Kristy Simeona tao amin'ny tempolo dia toa-tsapany fanahy lalina tokoa zany fiadanana ao anatin'izany. Ary dia azony antoka fa tsy maintsy tanteraka izany tenin'Andriamanitra izay efa nanambara tamin'ireo profeta maro dia maro tany aloha ny amin'ny manafanana ny firenena Israely. Ary tsy mijanona fotsiny amin'ny firenena Israely fa manerana miparika makany ny firenena Jekolisa izany fampirezana sy fanafana izay nataon'Andriamanitra izany. Ko eto dia Simona rehefa nandray ary nisimonjaza ka nanotsy azy arak'izay efa andidiny lalàna dia tsapany fanahany lalàna tokoa fa ity tokoa na Mesia izay voalaza tany amin'ny Jekolisa profeta ka tsy nanatahotra izy no faty ka nangataka ny tompo mihitsy hoe avelao amin'izay andeha ihany eto amin'ity fiaina ity. Avelao amin'izay andeha ihany toko ankekekolomoa dia rehefa aso ny fiadanana araka ny teninao. Ny olona zay atoko somarina ary tena manatona ny fiainana tanteraka amin'Andriamanitra dia tsy manatahotra ry havana amin'izany atao hoe fahafatesana izany. Tsy manatahotra amin'izany atao hoe fahafatesana izany satria ny fahafatesana tsy hafarana toro amin'ny kristianina fa fifindram-toerana ho any Andriamanitra mandrakizay. Ary zany mahatonga ny sasako ny teny amin'ny Filipianina toko voalohany andiny faha roapolo hoe tompony ho azy ny fahafatesana satria azony antoka tokoa fa rehefa miala eto izy dia ho any amin'ilay tena taminy maharitra mandrakizay. Raha nira teo isika moa ny manana nandava mpivahina isan'ny mbahina mahafinaritra rehefa mamangy manjoro amin'ny fahoriana takosao dia tena mamelombelona fanahy ao anatin'ny firahana io anao dia mahatsapa mihitsy tena mila miomana tokoa tsika. Mila miomana tokoa tsika eto amin'ny tany ity satria mpivahiny ihany tsika. Ambarany tenin'Andriamanitra hoe fitopolo taona andray anjanak'olombelona araka iny matera dia valopolo taona. Soron'Andriamanitra fa zao ray aman-dreny izao dia vonatratra mihoasanavitra izany fehtaona mena tenin'Andriamanitra izany efa mahatratra efatra amin'ny sivifolo taona. Tompo-pahasoavana anazy zany ary indrona fa na vitaorany tsy mahasalama na fahaterana tsy manakana ny olona kory zany io fa mahavavolombelony kristianina fa na eo mpandina reo dia afaka mitovy filazantsara. Misy olo zay marary amin'ny hopitaly izy fa velona manakana ilay izy tsapany mihitsy zany fa veloma amin'ny Kristy ao anatin'izany. Ka ny olona mamangy azy ireny no torivo vaovao mafana. Ny olona mamangy azy ireny no mampahereziny. Zany fiavana ny olona izay mandray ny Kristy ao anatiny dia tsy mety mangina fa tia izara ny vaovao mafana ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra atsika olombelona. Dia Simona tsy nanatahotra ny fahafatesana rehefa nandray ny Kristy namontsy azy tao amin'ny tempolo. Tena tsy fahina ho azy atao dodina mihitsy azy
nambariny amin'ny tompo hoe alefaso amin'izay ary tompo alefaso amin'izay misy tao fa raha ny olombelona tsy manana kristy dia anao aloha matarapista zay matendo any tsika neky anao aloha mahatsatra nataonakoprotosy adelara valanaity anao anao zay fomba rehetra fahafatesana ny havana tsy voasakaty zany ary tsy hitany manam-pahaizana zany fahafatesana zany na inona ny fitiarovana zay efa manlety na mivoatra mihitsy ny teknôlojia sy siansa zao toan'izao fa ny fahafatesana ny tsy ahitana mahaolana satria tsy olombelona dia voafetra ihany fiainantsika to tany azandreza no amposianatsika iorona tsara ny tenandreo tsy miteny amin'izao ray aman-dreny koa ny tenin'andriamanitra tsy miteny amin'ny zavatsika tafikampananina tsy ny tenin'andriamanitra ialasasika mpiadana kristy araky ny fahalalako azy dia ora tena minena tamin'izany finoana ma kristiana zany zao ray aman-dreny zao ary inoko fa modely teo amin'ny finoana tarehany zanaka manjatony tamin'izany famorenany finoana ao kristy satria ao kristy ihany manam-piadana zany dia nafa fialana tato tany dia tena makany fiadana fa hoy ten'andriamanitra hoe sanatra zay maty dia zay maty eo amin'ny tompo fa hitsara ampiresasara izy tompo ampiresenkolonao dia rehefa nao fiadana araka ny kelinao kely aina kristiana kristiana tsenjery io mampalelo fa tsisy toavakariva tsony zao fa mivakariva ihany ny tena irahany so mahafinaritra mihitsy ny hira matetika moa fitoavavaka mpiangonana amfodimandina fanampin'andriamanitra ak'izao mba amavanazy sisa fa fivavakariva resaka tsy vitany olona tsony mamontsy fivavakariva kanefa dia mahafinaritra ny hiran'ireny fa dia tena fa nanangara ny zavatra misy dia zay hoe ten'andriamanitra fotoana tahak'izao araky nambara teo dia fotoana fampiarezana anareo tranareo namatoa fampiarezana tsika ihany koa avy namasakazy tonga fonosy kely natao atsika koa zany vao manahono andeho aiza ny fananao andeho aiza anao raha miala mpitany ity andeho an'ilay tena fiadana satria ny fiadana dia mampitonono ny tompo hoe itian'izao toy izao nataonao famareny efa markiso afa naresao toy izao zaho namanao iteveraka nareo diaka tonga ny fiadana fa tsy loto ny fiadana tanteraka dia niampivavatsika amin'izay fiaina manao ary zany mila sainsain'ny kristianina fonda marina ny fiaina eto tany satsy foana eny fa bandiny saintsainy sanandro ny fiainana mandrakizay zay efa namozany resakty miainy teo amin'ny azaliana satria izany ny filan'andriamanitra natongavany teto amin'izao tontolo izao ny miatrakatsika ny fiainana mandrakizay ary ny pianany nafatsehelo le asa malahelo fonareo minon'andriamanitra ary miloha ohatra ndraiky misy toerana andeha ohatra fitoerana nareo ary zay toerako ny toerana rehetra tena tena fampanantenana ko zany hoe io jesosy kristy io dia manomana toerana mantsy ary azo antoka fa tena misy koza ny toerana homan'ny tompo any zany zao ray aman-dreny zao dia atao hoe sambaty sambaty izy satria fa ao anatin'ny andro fahavelomana nafanana ary tsy misy azany efa maty avoho eo enta mambavaka ndraiky fa atovany fiainana fa ao anatin'ny andro fahavelomantsika dia araloto ny andro havelomanao azy anao mametraka tsara zay tena fiainana azo antoka mandrakizay fiainana azo antoka mandrakizay fa mpivahiny any tsika mety ko dia mampahery atsika atsika zay mbola velona sy ny miraha soa atsika ho tratry ny taona vaovao zay ho avy tsy hoely izany ary dia aokane tsy hitovy ny fiainanao tamin'ny raika roapolo sy ray roarivo dia ny fiainanao tamin'ny roapolo sy arivo fa oka hiatsara sy mendrika ny voninahitr'andriamanitra mandrakariva fa matokifa manokatra ny varavarany danitra ho atsika ny tompo rehefa olona marina sy matoky amin'ny finoana ny jesosy kritsika ary tena mpivavaka marina tokoa tsy hoe mpivavabavaka fa tena mpivavaka tahaka ny gabe simona ka na dia tonga ny fahafatesana dia zao hoe tsy na nataony eo sakana zany na laheza fa tena fifaliana nozany dia avana manala ny tompo mampahery atsika tsirairay azy amin'ny maolombelona malahelo ihany dia mandaona ray mando dia tain'oloko alahelo tokoa kanefa ao fifaliana atsika koa satria tsy hoaizy izy tsy hoaizy izy fa iaraka amin'ny tompo mandraka ny fiainana mandrakizay zany ny tena fifaliana reo ary zany ny tokony razazy ny olona maty
mampitsoany amin'ny mandrak'izay zay tena mampiray tsoany fiainana zay zany no tena mampitsomany zany dia ho aizy ny amako misy hoe olona hoe sotoky izy na goangony tratrany fampatesana ka efa tsy fantatra tsy rehefa be raha mitenin'Andriamanitra dia any amin'ny fahalendeso fa rehefa hitatsika ny ampahaleloha ny tena ny vavaka nametraka ny tena ny team-pilatan'Andriamanitra tsy matahotra zay ny fampatesana sy efa azo anto fa tena ny olona tahaka ny sakapona sy sasaraka amin'ny fitiavany tokoa navelona namatsika hoe sy sakapona dia maosopiano tsy misy veloko any tenatsika tsy misy mato any tenany fa raha velotsika dia velona ho any tompo ary raha matytsika dia maty any tompo ko amin'izany navelona namatsika dia ao amin'ny tompo diany zany nafara sakapona ary zany ny tokony iainantsika kristianina indrindra amin'izao fotoana iainantsika izao zay efa misafotofoto be ihany tsy misy fiainana hiatsara tsony ny fiainatsika fa ny tenin'Andriamanitra marina fa ny farany any dia misy andro maho asa mieritreritra hoe tena mbola misy fiadarana be tsisy aretina tsony tsisy fahoriana tsisy avotsy tsy misy zany fa ny tena ny mandrak'izay ihany mahafatsika manatena zany dia hoe fiadanana mampiaraka ka dia ao samy manolona ny fiainany ao amin'ilay Kristy izay ny tompony fiadanana sy mandrakam-piadanana dia mampahery izy mampionona fiaraka dia mampitolo izao afatsika izao saina fanandeha fiadanana tokoa araky ny tena ny fiadasiloana eo tanteraka amin'ny foany ny teny tobe tsy ny teny ny asaka manao miaky dia rehefa-Andriamanitra ihany ny mahatsara amen.
Kumanareo ni Tuhu. Oksigen bawah. Ada markas tu. Rai panggaku satpan memuncul nanari. Itarai yang nozai. Manggaku ang desain solar. Ijina wanresia kabina benang muya pantina kiti. Oki serutumpu anak pasunan siapa no. Nuhun pamesani itu yang no. Amdelan Yesus Kristus tunai. Amin. Rai. Itarai yang nozai. Bawa terjentina itu kadin bersih lain sun. Idina wan wili terhadap kamera penuh. Dengan sulau jalan no kiti. Bewas pun tiada no. Okat fasa panomanak semi apir samni. Tapi awang yang sudah pulau. Nun fai menofet tiada sedia no sua. Amnilan Yesus Kristus tunai. Amin. Jadi beda kesekian benar pada uji kita di jalan ini. Yaitu ko jalan yang banyak jauh di jauh. Ia berkena mampu apa nanti sekian ekonomi dalam kena dalam kampus taninya. Ini pertama ini di Kokoton dan Kokoton sekena nakamani terkait pusat. Armada sekolah Kokoton itu pada kami sudah orangnya nanti orang yang itu. E volam tu tak semula mau kita bahas ini. Tema turinda terasa nak teman itu adalah tadi tadi otomatis langsung sonar. Lepas itu papa dia mulai nak sampai sama dia mati. Dia nak punya sendiri apa yang dia non jamais tout seul. Tema na barang misalnya semua tahu kasih rega saya mau darah kampung. Cada misura tem uma mão na minha diferente não é nós a gente se lá se liga ou seja isso é uma parte da carreira de Raina aqui a Safia não é só de ter a usar a
fianakaviana dia vaovavaontsika no nangataka satria mbola tsy navita ny fampahirezana sy ny famangina ny fianakaviana ka milohan'ny teny fianakaviana dia tonga amin'izay fotoana anatanterahasika izay mbola tsy navita ny andidy amin'ireny fianakaviana rehetra zany isika fa fandaminana dia mba misy anankiray fotsiny ny mandrany-tenenana dia manatanteraka ny andidy fotsiny isika rehetra manaraka izay ka dia tonga fotoana amin'izay amintsika riavako ka dia mampandroso izay rehetra mbola natanteraka ny fambolena. Henry Minakavi, Henry Paramaka, mangatsika mangatsika izao. Rahatsinda mandrafitenena eto anatrehana rehetra ary afaka fivavahana teo dia misotena ny maro ihany tokoa amin'ny lafindray. Fotoana ifanatrehantsika dia fotoana fisarana amin'ny maombelona velinaina miara-ndray teto amin'izao fiaina zao. Kanefa sotran'Andriamanitra isika no miteny fampahirezana izay mandrasitsika teo fa fotoam-pempitana ihany izao raha miala eto amin'ny mandalo sy misera hita zava-ny mandrakizay fanomezana sarobidy tokoa ho anareo zany sy ny tarana ny rehetra fianakaviana manontolo mihinananana izany lay aman-dreny zany mandritra efatra amin'ny sivifolo taona tsy voatery mbola mikarena izany fanomezana sarobidy ninninona mety sarotry ny vanim-potoana farafara mety miarana andiazatany tsy fahasalamana sy sisa kanefa dia mino izahay fa ao am-ponareo koa zany fifaliana mba mpisaorana izany satria zava-dehibe loatra izany vitsy ny mahatratra izany fetotaona izany ny olombelona fitopolo taona ao ny teny soratra masina nambaratrantsika teo ambaratelo taona koa raha mijoreto izahay sanatria meny fendona nokatra ny felo vao na tiaka ny fisarana zay fisarana mandany any isika teo fa ny antom-pisaorana dia ny hoe ao lay tompo izay fa nanoloran'ny sainany nanoloran'ny hely manontolo ary tsy miasa amin'ireny any fa niampita taminareo taranany izany ary vokatra izao fijoroanareo ihany koa mbola sotran'Andriamanitra sy amin'ny voninahitra ny anarana izao fa dia amin'ny anaranay izay mijoro sy izay mbola mitondra izay fankahirezana dia ny tenay manjaliolona mahireza tompoko tsy misy teny ilazana ny ao am-po ny fankahirezana fa dia minonay fa malaza ny tikavara izany Andriamanitra lay tompony fandaharana izay mitondra ny fanasitranana nateratra fehivao tokatry ny fisarana manahina izao kanefa koa fantatray fa tsy tonga ho azo zao fotoana ifanatrehantsika fa olo finoana ianareo tsy ondrika mandrakariva ny fahoriana fa hitraka ny fanantenana kosa satria ao ambadiky ny fahafatesana dia fiadanana andiny deika ho an'ny fotoana krismasy no anankarazantsika ivelonay fa tsy mifanombaka vendienja ho an'ny fotoana atrehantsika satria ilay Kristy tonga nofo tsy tonga nofo amin'ny mafenoko azy fotsiny fanolaza manao hoe mitondra andarino mahaela tsika Andriamanitra zao tsika Andriamanitra miara-dalana antsika izany miara-dalana mantena zao tamatoloana miafatra ny krismasy ihany koa izay milaza fa fiatanana ho an'ny olona kasitrara nonay fa marina ho anareo koa zany ary marina ho an'ity ray aman-dreny ty hoe tsy mifiaina ety aho no andraisana izany fiatanana fanako ny fiainantsika mianakavy mandrava-taona sy maminandretra amin'ireny fotsika rehetra fa mpamarana dia matsiary izay fa mbola manandidy tokoa izay tsy tamiteraka amin'ny antony fa dia no fety-havanana amin'ny maha-malagasy ary indrindra ny maha-kristianantsika dia tonga mitondra ny valivety kely
avy amin'ireo rehetra izay mbola tonga tanteraka izany dia ingendana fombana maty ary voadranomaso amin'ny verina atolotra ny fitiavana ary dia izy mety fa rasinareo natozany fitiavana izy. Dia maioria tokoka dia mazatsosikare dia mampandroso ny filokena fianakaviana avy matarika raha manangondraona ny lanitra dia vatany amin'ny tany ny ranora ary eo amin'izay ianjeramin'ny azo dia eo ihany matinda tony masambo vao maraina izy menakazy ny amin'ny zanak'olombelona mazava maraina maizinarina tony voky azy ny anjariday mitsiloka maraina malazo ny riva mielona sy vetivety akoa izanjetra izany toko lasy toko vavy tsy niavy feo no asina miteny tsy ny manga feo no asina mandahatra fa voahiraka sy voateny dia tsy maintsy mijoro amin'ny fotoana tahaka an'izao mantsy dia matsiaro maizanandro olatoandro ny fianakaviana satria toa zary marina tokoa la eo am-pitenenana malagasy manao hoe ny mahatsony tokoa tsy mahay mandasy ny fahalateny rano no tsy maneno ary ny zopaorina zary maona tsy fita zany no miakitra amin'ny zanaka manjafy ny firaita-posy ny avana mantsakay zany tompo vavy izay nandao antsika ankehitriny nonindana izy ireo mba isolo vava azy eo anatrehan'izao fotoana mahitsy mafaitra miantsa siatsiana izy eo zao nomeny ho arindrako ary ho arindrako zany nomeny ho alavitra dia ho alavitra zany etombo ny voalohan-teninay dia ny fisaorana n'Andriamanitra lay mahefanjavasaretra manome atsika metombonandro manome atsika amin'ny fotoana ahafahantsika menakavy mifanafitava toy izao toa zary marina ankehitriny le eo am-pitenenana manao hoe ny andro aterahana tsy manao ny andro afatesana tamin'ny andro fingerena amin'ny taona na olombelona tongavany teto amboniny tany no nikipininy mason'izay mandeha malalatsika atsika izao mahavary atena mahavary ny fomba hitondrana-Andriamanitra ny zanak'olombelona fa ny andro avelomany no ny andro afatesana zany no ilazana antsika hoe tena mangidy sy mafaitra eo anivon'ny fianakaviana ny fifandaozana tahaka an'izao marina fa efa vokiandraraka ny voalaza izay mandeha mosonera teo ikiray mandeha izy kanefa fisarana olombelona marary foan'izany mby marina mantsy fa toy ny ndravina saraka matao io toy ny ilaka saraka mamborona io ka sady marary no saraka io zany rehetra zany tompoko no mampijoro anay raha eto ankehitriny manafitavanareo atrehany manafika reto ray aman-dreny fivavahana maro izay misaorana amin'ny fotony fakasitrahana fa iza moa izay tompo no tronony olobe amin'ny fonona tahaka an'izao eo anatrehany fidimandry ny fafatesana ty ray aman-dreny ity inikady izay ho voatomboninaharitra makasitraka anareo ray aman-dreny tamarehetra tompo ho lavandroenana ny anareo hoena fanapahana koa raha hoe tompotombonandro fahavelomana eto tanjaka mbola mahafahanareo mahefa sy marantorary ny amin'ny tety masina sy ny andraikitra amin'ny tompetsoanareo ianareo izay mpiara-miasa eo anivony zao eglizy masina izao reo saramanamisy rehetra na mitendry ofiery rehetra reo zay mety tsy voatonga
misalat tamin'izao sorona masin'izao dia soranay amin'ny fofony fakasitrana. Tsy adino koa le ny misoranareo voakan'Andriamanitra maro laozanareo ny tokantrano. Nafoinareo ny asa manjara na aleonareo tokoa dia tsy fiarakalam-bola toy izay tsy fiarakalam-piavana. Ka na dia fotoana ny asa manjara zao nanodinanareo am-pahafotoana ihany mbola ahafahanareo famokina sy fampaheraka anakaviana miteny sambrana samasamatra tokoa noho ny fifampionareo satria ny fianakaviana ve tsy mandevo tena atao fangalaka tsy mafony tena atao fangalavolo teo anatsena zandindra no misy maso mijery ka za tonga namindra tanananamandray fo miaranazarenaketsy misotra defakananazay misotra to akasipaka indrindry anaremenakazo na ireo zanany manjafy nytatandarana na ireo zanany manjafy anyafitan-dranomasina dia manombotra fisaorana erakoeratsandrana ho anareo rehetra izay tonga ny famokina sy fampahela trano teny vadoloka indrebokola tonga efa amizao fiangonana masina izao dia akasitaminy fianakaviana. Ao arina zao fampiprogramzao ry avana dia mengety isika mandeha mampianatomarina ametraka an'izao reanateny zao sampisangana tenan'Andriamanitra. Amin'ny afaka raisinay atanandro loana fisaorana alo ny makasitrana. No tsy afaka tsy maintsy mitsorekontra ty fa teny hitanareo dia akasitrana fianakavianareo ny amin'andrehetra zany. Kolay fa zay tsy kely vita reny natavy misy am'reto arotongaraka vitareto hotonoky beomeko amreto dia izy no andraisanareo zany falaraka ho amin'ny fiangonana efokasy. Any masenera zay mitondra-teny fampahirezana teo anatin'ny famangina ny ambonany rehetra teo. Any révérend Jeannot. Ao koa ny révérend Davida, ny révérend Rapatazony Gilbert, Célestin Zapato. Ny doyen Rapotony Irina Lampe. Mbapetraka ny fitombotrana rehetra ny mpitendry zava-maneno sy ireo fikatira rehetra na ireo fizitsika atao anatin'izao fampitevavana zany. Zay no ela tompokavana efa tsy azo tsy teo fotsiny satria afamasaralafatsika rehetra na hamteraka sy nyvoso anatin'izao rehetra zany. Lehibe nareo kafitela azo tena fianakaviana sasy neto mandeha tamanareo kanefanareo manala fatsy atoro mbola voafehiny atao hoe amina ara-pahasalamanatsika zao rehefa orena programme zao ao zay afaka hiaraka amin'ny fandevenana dia mifamozotra manaraka anay izy misy fiaraka moa ny fianakaviana le fiarahamonina noho ny fahasarotan'ny fiantsonana dia tsy maintsy mijery toerana loatra ofisiely izy ireo dia anavanazafady fa tsy maintsy mandeha tongotra kely isika mifanefana nyzao teo taminakeo tonga tongotra kely isika mijery an'izao fiara eny dia mifandaminana teo fa dia matsinanareo. Ny fivotoanatsika dia mengety isika dia mihazo na tanimena dia mihazo na korondrano mahazo anareo say dia mahazo ndokaravao hatrany ambony izy aratsika rakzay fandaminana ny fiara mitondrantra mivonarate moa nandeotsika dia aratsika rakzay ny fandaminana sy misotrony lalana rehetra. Misetriny zany rehetra zany ahatra zao tsy afaka mandeha tamanareo zay fa dia efa nivoatra kosa tsy afaka mandeha tamin'ny andevy dia mba mitehatra afaka teninakavy naneo ny fakasitrahana sy misorana anareo zay afaka mandeha taminay andeha. Makasitraka tompolay makatela tompozavy mitofandriamanitra le momba sy fampanasika rehetra soratra. Io rehefa misaotra n'Andriamanitra lehibe isika misaotra azy fa izy mo mandamina sy mandahatra zavatra rehetra. Izy Andriamanitra anamle an'izao regny izao izy koa no nahaka azy fisaorana ny anarany. Fisaorantsika dia Jesosy Kristy tompo lahy teny tonga mofo fa izy no efa nampanantenantsika fa zay mino azy namaty azy velona indray dia misaotra ny amin'ny misaotra ny Kristy isika ny amin'ny izy izay efa niaraka ny aina tamin'izao mpanompon'Andriamanitra izao ary izy koa no manangana azy amin'ny afara
Sotra ny fanahy masina sika manana azy fa ny fanahy masina tena fampionina sy fampahery indrindra dia izay nilinay vo aminareo fianakaviana dia mihotraka aminareo manareo tokoa ny fanahy masina mampahery apitraka ampionina mandoana zao fahavangana no faransanany amamarana izao. Ny doyen rakotomila lantinena dia mampitona ny fialantsiny noho ny ara-pahasalamana dia tsy afaka manarikepy izy fa ny fiainam-panandro dia miaraka amin'ny fikepy ihany koa ary ny dananay moa izy mitondra ny fotoana hitaty amin'ny fotoana tsy mitondra ny tenin'Andriamanitra dia misoratsika Andriamanitra ny fahatanterahany fotoana teto. Misaotra anareo fianakaviana tamin'ny baloko be dehibe izay nasolotra reo teo ao ny fanomezana ny asan'ny fiangonana moa ny faranakitra ho an'ny fiangonana eo koa ny baloko samy hafa fisaorana nay te voatonotonona rehetra teo tiavian'ny monseigneur ihany moa hoe hanao ny fisaorana fa hoe fa dia mialatsiny fa lasa miteny monseigneur fa dia misaotra indrindra toko misaotra nareo indrindra ny amin'izany any dia ny fanahy masina ny ho aminareo azonareo fampinoana sy ny fampahireza dia nino izay fa ho aminareo mandraikaritra tokoa ny fanahy masina tsy akoenasa araka aminareo. Araka ny fandaminana rehefa mandeha ny hira farany ny akidimipisy na tompo ankehitriny mpanao dia rehefa manao fiadana araka ny teninao iraitsika fitakanana ihany zay rehefa vitsy zay dia fiteokira no ivoantsika ilantsika eto amin'ny taran'Andriamanitra ity. Mandeha miloko zay tia amin'ny toerana masina dia manaraka ny voninkazo ny tranovorona dia manaraka eo fianakaviana ka ijoro oloana raha misy zany rehefa afaka ho any fandevenana zay zay no manarina ny fianakaviana ovelany ny teny fampahirezana sy ny fisaorana izay ho afaka kosa dia amonjy ny fiarabetrany araka ny fahatamilana sy ny fanazavana isanatao amin'ny fisorateny eo. Iaraitsanga sika ka ny todrano reko. Umbanareo aleny tompo aokisika isakan'Andriamanitra dia asa sanampiadanany ny fanahy mpanompony noelinina razafokamaina noho ny famindrapon'Andriamanitra ary ny fampahirezana sy ny fampinonana ny fiadanana avy amin'Andriamanitra tsy to ray sy zanaka ary fanahy masina ho aminareo any ary toetra aminareo mandraka amen. Iraitsika ny hira tompo ankehitriny mpanotonao dia rehefa nao fiadanana araka ny teninao.
Somary tsy miforma kely fa rehefa vita ty dia ateriko any ihany ka. Ia. Somary tsy miforma kely fa raha vao vita ty dia ateriko any amin'ny dokotera ihany. Ia. Ateriko amin'ny ihany ty rehefa vita. Faz muito isso, Milani tatsara kuku Zaifunena namanda kiza Tanibea sambara naku Awisika iya na ita Mifale Miubili Awisika iya na ita Miau na